Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Maty teo amin'ny 920 taonany ity olo malaza iray antsoina hoe Charles Chaplin, ary namela hafatra toy izao izy. Tsy maharitra mandrakizay hoy izy ny zava-misy eto amin'ity tany ity. Eny fa na dia ireo olana mahazo atsika aza. Tiako ny mandeha anaty orana hoy izy, satria amin'izay dia tsy misy afaka mahita ny ranomasoko. Ary ny andro izay verivery foana indrindra eo amin'ny fiainantsika dia tsarovy fa ny fotoana izay tsy niomehezantsika. Raha ny dokotera mahay indrindra eto tany indray hoy izy dia ny masoandro, ny fahaizana miala sasatra, ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, ny fahatokisana ny tena ary ny namana. Noho izany, raha azonao sy iainanao daholo ireo voalaza teo aloha ireo, dia hanana fiainana feno fifaliana ianao. Rehefa mijery ny volana ianao, dia ho hitanao ny hatsara an'Andriamanitra. Raha mijery ny masoandro ianao, dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra. Ary rehefa mijery fitaratra ianao, dia ho hitanao ny zava-bitan'Andriamanitra tsara indrindra. Noho izany, hoy Charles Chaplin, mino fa vahiny sy mpivahiny avokoa isika rehetra eto an-tany. Andriamanitra no mikarakara ny diantsika. Izy no mahalala ny lalana ho alehantsika tsirairay. Izy no mikarakara ny famandrihan-toerana ary manomana ny toerana hitotiantsika. Matoky azy ary araraoty ny fiainana raha mbola velona ianao ankehitriny, satria dia lavitra mandalo ihany ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Eny, ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy ny lavitreny izy ka ravoravo ny arahaba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra, ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamaniny, satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy. Hebreo 1:10, 7:10 sy ny 9:10. Ary ianao mba ho aiza? Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa ampofazamalaina fartomotrany andro izao. Simba muranu siaritra mandrakizar faye mandalu avuku mielinariku mandalu nizavatra rehetra etu mamitaka vuku ireni murasimba muranu siaritra mandrakizai faye mandalu avuku maatupazireni masu itazana layaniwani ibanzina ilaya kanilai paradisa sisiakasu
marika feo iray. Zay lay onjany fanantenana maatopazireny maso hitazana layani wani hibanzina ilaya kani lay paradisa sisakaso unenana drayandroani. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. dia mbola kasitrahana mandrakariva ny fanjoonao zao onjam-peo zao ary dia indro izahay manolotra ny arabo mba ampiraritso ny namanao lantoary misy joely no miresaka aminao mitafa aminao ankehitriny ny namana samyma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Mbola anohy ny resaka ihany isika mahakasika ny tahotra hoe avaiza ilay tahotra. Rehefa nahita izay antony vitsivitsy teo aloha teo isika na tonga ny tahotra dia mbola ho toizantsika ihany izany resaka izany amin'ity anio ity. Anisan'ny zavatra anankiray izay mety miteraka na mahatonga ny tahotra dia ny tebiteby mpisarahana, angoisse de séparation ozy ny teny vahiny. Io tebiteby mpisarahana io matetika ny miteraka zavatra maromaro. Ao anatin'izany mety hiteraka io zavatra io hoe miteraka fahamoiza-po ary mazava loatra, miteraka tahotra. Matetika eo amin'ny tanora dia ny fahaverezana ny zavatra tiana na fisarahana amin'ny olo-tiana anankiray no miteraka anio tahotra io. Ny fisarahana amin'ny zavatra tiana tsy fahazoana zavatra tiana, ny fahaverezana olo-tiana anankiray na ny fisarahana amin'izany olo-tiana izany dia amin'ny ankapobeny miteraka tahotra, miteraka aya, miteraka tebiteby ary indraindray dia miteraka fisavoritahana, miteraka fitokana monina ary miteraka tsy fisakafoanana mihitsy. Mazava loatra miteraka atezerana sy fahakisitinana ilay izy. Matetika nefa dia zao hoe ilay tahotra indraindray dia ianao ihany, tenanao ihany no mamorona ilay aya ao anatinao ao. Ianao ihany no mamosavy ny eritreritrao. Ianao ihany no maminavina ilay vokatra ny ahazo anao. Ianao ihany no mandefa lavitra ny saina nefa ilay zavatra tsy misy akory. Dia mandeha eo ny saina, maminavina eo ny saina, inona mety ahazo, inona mivokatra mety ho hita, ahoana ny ahazo aho. Dia teraka eo daholy ilay eritreritra ratsy rehetra. Miasa zany ilay fanahy ratsy
ao anatinao izay mahatonga ny tenanao hitokamonina ho tesitra tsy misakafo, mahatonga ny tenanao asika. Ny tenanao ihany no mamorona izany zavatra izany. Fa ho zahay hoe rehefa tojony izany ianao, rehefa matahotra dia fantaro aloha ilay mahatonga an'izany tahotra ao izany. Fantaro aloha, dinio tsara aloha hoe tena misy marina ve ilay zavatra, tena marina ve ilay ahinao sy ilay zavatra atahoranao, mitombona ve le izy, misy ve le izy. Sao de eritreritra ao fotsiny. Ary indraindray koa misy olona milaza miteny aminao an'ilay zavatra ve ny olo tianao dia isaraka aminao, tsy tianao tsony izy satria ohatrohatr'izao sy ohatr'izao, dia eo miteraka ilay tahotra ao. Fa tsy adiadinao le izy, tsy fantarinao, tsy fotoronao le zavatra, dia ianao ihany no mizaka ny vokany. Ianao ihany na misavy ny tenanao, ianao no nanimba ny tenanao. Ka mba tsy ahatongavan'izay zavatra izay dia fantaro hoe misy marina ve ilay zavatra ahinao sy atahoranao sa tsy misy. Raha ny olo tianao no miteraka an'izay dia atony izy mifampiresaha aminy ary anontanio izy raha misy marina ilay zavatra na tsy misy. Dia eo hitanao eo mivaliny. Ny tahotra dia avy amin'ny zavatra tahaka izany ihany koa. Eo ihany koa dia avy amin'ny avizanana diso tafahoatra loatra ny tahotra. Rehefa vizana diso tafahoatra ny olona anankiray dia lasa mitebiteby, lasa tsy mahita tory ary lasa mandefa fisainana lavitra. Rehefa avizana zany dia tsy mahita tory tsara. Miaya ny amin'ny fiainana, miaya ny amin'ny zavatra mety izy, sahiran-tsaina sy mieritreritra ny amin'ny hoavy. Velom-panontaniana koa ny amin'izay anjony tena, anjony zanaka, anjony zafra efa raibe sy renibe ianao, anjony mpiray-tampo na anjony ray aman-dreny. Velona eo daholo zany ny eritreritra rehetra rehefa diso vizana loatra indraindray ny tena. Ao ihany koa nefany izay miteraka tahotra sy tsy fahitany-tory izay ny tsy fanananao zavatra atao, ny tsy fananana asa ohatra na tsy fahitana asa, dia miteraka izany tahotra izany ihany koa. Ary indraindray dia ohatra ny rariny ihany zany zavatra izany, kanefa misy ny zavatra azonao atao mba hiatrehana izany zavatra izany. Koa raha azo atao ary dia aoka ianao tsy ianao diso vizana loatra, fa mba izay tratry ny aina ihany no asa atao. Fa lasa misy fiatraikany eo amin'ny fahasalamanao, ary koa misy fiatraikany eo amin'ireo manodidina anao, izany vokatry ny avizanana sy ny tahotra izany. Eo ihany koa vokatry ny fiatsika izay tsy voatandrinao noho ny avizananao diso tafahoatra, dia lasa miteraka olana ao an-tokantrano sy eo amin'ny manodidina le izy. Dia io tahotra sy fahakizitinana vokatry ny tsy fahitatory eo, ary ny tsy fahitatory dia vokatry ny avizanana diso tafahoatra loatra. Ka mba tsy isin'ny olana eo aminao sy eo amin'ny manodidina anao dia aoka tsy anao izay vizana loatra izay ianao. Ary raha hoe tsy mahita zavatra atao, tsy manana asa ianao, mitaitaina, mieritreritra, mandefa fisainana lava, dia aoka ianao no anao ezaka mba andresy izany eritreritra izany, na hitady asa, hitady fomba mba hahafahanao mahita asa ialany zany eritreritra lavitra miteraka tahotra izany. Eo ihany koa dia hoe na miasa amin'ny antoniny dia mahita tory tsara, dia sady salama amin'ny vatana, tsy misy ny tahotra, ary afaka mandray amin'ny olona manodidina anao ianao. Zany zavatra zany dia natao mba isin'ny fiarahamonina mirindra ao an-tokantranonao ao, satria rehefa be loatra ny fihetsem-po
dia lasa osa sy marefo mivatana ka tsy zaka ireo olona miteniteny dia ireo olona miteniteny indray no iantefany ny fahatezerana sy ny fahasorenanao ka mba isiny ny fiarahamonina mirindra isiny ny fahaizana miaina tsara sy ny fifandraisana tsara ao amin'ny tokantrano anankiray sy eo amin'ny fiarahamonina anankiray dia ialao ny tahotra adidio tsara ny aviny amin'izay fotoan'izay dia afaka miatrika ny zavatra sarotra ianao miatrika izany ampilaminana ampitondritsaina dia afaka mandroso tsara eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Fahaiza miaina mampilamin-tsaina. Izay no azona tolotra tamin'ity androany itya mino sy madoka izahay fa samy andray ny tandrify azy avy ny tsirairay mba ho fampandrosoana ny tena sy ny manodidina ihany koa. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Sadi barbecue, le tupu si Andriamanitro. Nanu meni zanani, layani bananani. Izai matimba isu luai, tena hasarampana. Tiku sadi barbecue. Nanu meni sanani, layani bananani. Izai matimba isu luai, tena sarapana. Jayambara ni fitya. feon'ny maranata tsara ray. Fa tsy vitany atreo ilay fitizaina aseo fa mitsangana ifony ratony anarako antso ka ny solo baba indray tena hatsaram-panay fa tsy vitany atreo ilay fitizaina aseo fa mitsangana ifony ratony anarako antso ka ny solo baba indray tena hatsaram-panay jayambarany fitiavanao anja ratsaranyzare ciza tsy tina overizay na deo esingan'olona zay lay onjany fanantinana jayambarany fitiavanao anja ratsaranyzare AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana
namanao Stefan Azafiany no miresaka aminao indray ankehitriny ary faly mandrakariva manolotra ny arahaba ho anao ampitomboina ho anao mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika ary hanome anao fifantohana feno ny fanahy masina raha eo am-piainona izao fandaharana izao hianao fa mialoha ny resantsika ny amin'izay loha hevitra androany dia manasanao aho hanondrika ny lohanao dia hiara hivavaka isika. Jehovah rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra, mankasitraka mandrakariva izay ataonao eo amin'ny fiainanay izay, satria tsara ianao sady mpanao ny tsara. Koa izay tsara rehetra eo amin'ny fiainanay na izay miaritra tsy araka ny eritreretanay azy dia navelanao ireny mba hahasoanay. Misaotra indrindra Tompo, ary namboarinao ny toe-javatra rehetra mba azonay indray mandray ny teninao ao anatin'izao fandaharana izao. Mangatakary mba hanomezanao anay ny fanahy no masina isiny ny fifantohana eo aminay amin'ny fandraisana ny teninao. Dia anao Tomponao ampanan-kery ny teninao eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohahevitra izay hojerentsika androany dia mitondra ny lohateny hoe miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy ho anao. Rehefa mamaky ny Baiboly isika dia mahita teny miverimberina tahaka izao. Izao no lazain'i Jehovah, na koa ary Jehovah ny tenina hoe, na koa hoy Jesosy, na ihany koa hoe dia ny teny Jesosy kianana hoe, ary mbola misy aza ny hoe dia hoy ny fanahy taminy, na ary voatsindry ny fanahy izy ka nilaza, sy ny sisa sy ny sisa. Reo rehetr'ireo dia pirofo manambara fa tsy boky tahaka ny boky rehetra akory ny Baiboly, fa teny avy amin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra telo nefa iray ihany mihitsy no miteny mivantana ao amin'io Baiboly io. Izay no antony ivavahantsika rehefa hanokatra ny Baiboly, mba tsy ho nisaina mahaolona voafetra antsika fotsiny no amakitsika sy iainotsika ny teny avy amin'Andriamanitra, ary koa mba hananantsika fifantohana feno amin'izay holazainy amintsika. Miteny mantsain'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly mba hanambara sy hampafantatra ny tenany amintsika. Miteny koa izy mba hanome vahaolana mikasika ny ota izay manandevo antsika sy ireo zavatsarotra samihafa manjo antsika. Miteny ihany koa Andriamanitra mba hanolo-tsaina sy hiritari-dalana antsika. Miteny izy mba hanome fampanantenana ny amin'ny ho avy eo amin'ny fiainantsika. Ary mbola miteny izy ampahafantatra antsika ny sitrapony mananatra. Miteny izy mba hanala ny tahotra sy ny fisalasalana ary hanome toky eo amin'ny lalam-piainantsika. Miteny ihany koa izy mba ho fanasitranana ny heretintsika, ho famelana ny helontsika sy ho famelombelomana ny fanahintsika. Ary mbola miteny koa izy mba hanome antsika fo vaovao sy fanahy vaovao. Ireo rehetra dia milaza amintsika fa velona ary manan-kery ny teny rehetra ao amin'ny Baiboly, satria tsy tenin'olombelona na hevitr'olombelona fa saina sy teny avy amin'Andriamanitra mivantana mihitsy. Ary ny teny mampiavaka ny tenin'Andriamanitra dia izao: voalohany, no izy manan-kery hamorona ny misy avy amin'ny tsy misy. Faharoa, noho izy tanteraka avokoa fa tsy misy na dia teny iray aza ka tsy tanteraka amin'izay rehetra lazain'Andriamanitra. Fahatelo, dia noho ny teniny
tsy nijanona ho feo sy soratra fotsiny ihany fa nivaingana ho nofo amandra ka tonga olombelona ny aina sy ny riry niaraka tamintsika olombelona teto an-tany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy mbola nisy tenin'ny olombelona na teny hafa lasa vaingan'olona tahaka izany. Hoy ny apôstôly Jaona raha mijoro ho vavolombelona izany izy ao amin'ny filazantsara mitondra ny anarany rahateo, filazantsaran'i Jaona izany, manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny. Jaona 1:4. Nijoro teo anivon'ny olona amin'ny mahatenin'Andriamanitra azy i Kristy. Ary raha mandinga ny fiainan'i Jesosy tokoa isika, arak'izay voalaza ao amin'ny Baiboly, dia iaraha manaiky fa nanambara ny mahan'Andriamanitra n'Andriamanitra ny fiainan'i Jesosy iray manontolo. Nitondra fanantenana ny fiainany, nitondra fanasitranana ny fiainany, nitondra fampiononana ny fiainany, nanome fiainam-baovao ny fiainany, nanolo-tsaina, nananatra, nampianatra, hentitra sy feno fahefana ny teniny rehetra, ary nitondra famelombelomana sy fiadanana ny fisiny teo anivon'ireo mpiarabelona taminy, satria tenin'Andriamanitra nandehandeha teny velona ny fiainan' Jesosy iray manontolo. Matetika rehefa mamaky ny Baiboly isika dia lasa toy ny mamaky boky hafa rehetra ihany, toy ny mamaky tantara mahagaga niseho teo amin'ny andro fahiny, na koa toy ny mamaky boky feno sary anohitra tsy natao an'ny rehetra. Anka na dia miteny aminao sy miteny amiko azy Andriamanitra ao amin'ny Isaia 49:7 ohatra, ka manao hoe izaho Jehova Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao amina hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Na dia miteny toy izany aza izy, dia mbola feno tahotra sy fanahiana ihany ny foko sy ny fonao. Adiny fa ilay Andriamanitra lehibe sy mahery, lehibe amin'ny fisainana sy mahery amin'ny atao, ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao, araka ny voalaza amin'ny Jeremia 2:7, 7:7 ka hatramin'ny 7:9. Na dia izy aza no miteny, mivantana sy mifanatrika aminao, dia mbola feno fisalasalana ihany isika. Ry mpiaino ajaina, mpiaino namana, mbola velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Eny fa na dia amin'izao fotoana andro ny ahitao arakajy mirindra izao aza, na ny numerika ho isika. Satria ilay Jesosy izay tenin'Andriamanitra tonga nofo, dia mbola velona sy manana ny hery sy fahefana rehetra ankehitriny ary ho mandrakizay. Ny zavatra angatahiny amiko sy aminao dia tokana monja ihany ny hino izay rehetra lazainy aminao, indrindraindrindra rehefa tsy mifanaraka amin'ny sainao sy toa tsy ho azo tanterahana araka ny saina mahaolombelona voafetra anao ny zavatra lazainy. Mino, satria matetika dia tsy araka ny fiaveranao ny fisainana sy ny fisainanao ny fihevitr'Andriamanitra sy ny fisainan'Andriamanitra. Mino, satria tsy farisendahatra avy amin'ny sainao fotsiny ihany no ilainy avy aminao, fa finoana vokatry ny fonao manontolo. Mino, satria rehefa tapitra ny fomba sy saina mety ho takatry ny mahaolombelona anao, nefa mandamoka avokoa izy ireny, ary manaiky anao fa tsy misy azonao atao intsony amin'ny mahaolona anao, ka miosina amin'ny vovoka ny mahay anao anao, dia hiasa mikery sy anatanteraka ny teniny kosa Andriamanitra. Hoy izy ao amin'ny filazantsarany Jaona 2:7, miteny aminao manao hoe ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ho ihany ny teniny ao amin'ny Jaona 2:2.
koa satria voafetra ny fotoanantsika androany dia atreo indray ary aloha fa mbola ho toizantsika amin'ny fotoana manaraka hitoloha hevitra mikasika ny finoana ny teny rehetra izay lazain'i Jehova nalazainy Jesosy amintsika ity. Mirary mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo tsy hisaraka aminao mandra-pahatonga n'izay fotoana voatendriny hiaonantsika eto indray dia mandra-piaona ary. Ekeu kambapi ekeku la tuki piti otari wa mindala kale rahatu lavuoma monze Targa Jacqueline. Rafiki sana wai famami kyu diamami kyu tuku Jesu shoivava iduru si usa tiala la inu nazu otari wa mindala kale rahatu lavuoma monze asa harina fiana wefanya nina
asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahanao amin'ny ramatora zoelosoa ny irina honore teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray tsy misy mafy tsy laitra ny zoto tantara no soratan'ny vanjaniaina andrenisanao ny mpanoratra Sam ary Nartina aza adinonao ane raha zory zany manatitra an'ireo gonindry mamyreo rehefa makany ambany andrefany ianao e aza mifandreboribo rery bazy fa ndana atero a andre lalanao ihany ane iny rehefa ho any an-tsay ianao ko atero ahoana bazy a fa tsy hitanao sy tsy tsapanao mihitsy ve zao fiasan'ny saiko zao e efa hisasaka ny volo fotsy fa nga ianao rery ny miasa sainy fa mba samy manao ny asa tokony ataony daholo ary inona koa ny zato mba isan'ny saindrazory ze nefa isan'andro tsy mivako loha mihitsy natataka treny amin'ny manasa-pe azany pataloha entiny eny an-tsena manala baraka mihitsy zao mihitsy mipirofo fa miasa ny saiko e inony sady iza moa ny tokony anjaitra n'izany e za foana zany ary mbola tsy tamin'ny masonao ve raha bazy ny fahavoazan'ireo volontsika ny atsara io a raha izao no mitohy de ho velomiko amin'inonareo nefa io ny fotom-pivelomantsika fa hony ka mba atao ihany ny fikarakarana mba asiana fanafodidina amin'ny biby kely sy ny aretina ihany ndraindray fa de tsy afabela mihitsy ny vokatra miena ny aretina mamely ka so de tsy narahanao tsara kosa reny torohevitra nomendra lody reny ka tsy heninao tsara ve nefa nazavaiko teo e ka raha izany izy tsy aloha ve miverina manontany azy mihitsy aloha misy antony eo matoy io ny manaotro zao ny fambolena jereo anie ny vokatra ry zareo mampitsiriritra mihitsy ny atsarany sy ny abetsany zay tokoa angano de atao fa aloalika ny ranombariko fa ahoana tokoa reto volo simba amin'ny bibikely sy ny aretany reto raha zoa ka reo mihitsy angera lodo ny tiako resahana amin'ngiay ka so de tsy arahangia kosa ary reo lalàna fototra amin'ny fety fambolena voajanahary ty zava-baovao inona ndray zany raha lody torohevitra ara-pambolena omen'ny teknisianao amin'ny radio AWR lena saiko noenonareo iny raha zory za nga mbola tsy reny toromarika ny mengareny aza mbola tsy araka daholoko ho ampiana zany ray raha zory za torohevitra azoko avy ao ane reny nozaraiko tamin'ngary iny satria nahitako tombotsoa be mihitsy fa raha ny fahitako zao zavatra zao de misy zavatra tsy ampy na tsy mety matoa mbola mamelo ohatr'izao ny bibikely sy ny aretina kefa mba narahako ihany aneringaty izy azoko atao mikarakara sy miasa ny tany ray volana melohan'ny ambolena de mifidy masom-boly ihany koa rehefa amboly ka tsy zay tsara zany de inona koa nataony ngako ohatran'izay mihevo sy miasa ny voly jereo fa mba madio tsara kosa ny fotoboly rehetra tena mety mihitsy zao satria rehefa tsisy ahidratsy manodidina ny fototry ny voly de tsisy ravina ahafahany reny be mpangaraka manatody ny manodidina ny tany fambolena koa mila diovina tsara hitangia amin'izany fa arako tsara ny fepetra nefa de mbola jereo zao ny vokany akoatr'izay de inona koa no ataony ngary de manondrakako fa mbola misy inona ndray raha lody zao no izy raha zory za
Mazava amiko ny antony mahatonga amin'ny fahavoazany volonareo toy izao raha izany no izy. Fa hoana ralody? Raha tiany ihany ahita fahombiazana, tsy mila fanafody simika na zezika simika nefa mahazo vokatra tsara sy mahasalama. Tena zay mihitsy ralody a! Sady mandany volana eo ano oatra manimba tany reny simika reny e. Marina mihitsy zany. Ka raha tiany ao any ahita vokatra tsara, tsy ilan'ny bibikely na tratry ny aretina, de tsy maintsy arahana amin'ny atsipiriany, ajaina tsara ireo lalàna fototra amin'ny feny fomba fambolena voajanahary reo. Ka tsy nanaraka tsara an'izany aho zany matoa. Zay de zay tokoa. Voavaliny ihany fanontaniana, ary zay no antony lazako sy nampirisihako any hanaraka tsara ny fandaharana sy ny torohevitra omen'ny radio AWR mikasika amin'ny fambolena fa tena mahasoa io. Tena zany ve? Ekena fa mety anavao sy anahirana ary mafimafy ny fanatanterahanareo fepetrareo, kanefa ny farany jereny. Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto ralody fa iainy ny fandaharana ao amin'ny AWR. Anaraka an'ireo torohevitra momba n'ity famboleny ity. Zany mihitsy. Vonona fa apio ralody a, andohalika ny eo an'ny rambary e. Aza matahotra nga fa mifanoha ansika, tsisy mahavita teny zany fa sambatra ze mifanampy. Misaotra rangaty a, aleo aloha oto fa andeha nomakomana ny fienoko radio io. Ka hay mo mila fiomanana ny fianona azy io? Eno a, sady nde ho dioviko kely mihitsy aloha fa oatra ny rakotra taika dradraka neringaty le radio e. Efa mikasokasoka tsy fandrenesana tsony no feo an'le radio. Sady nda hividy pilina mihitsy io hitsinjovako ny vody andro miariky. Le rietsy e, tena vomafimarany razorza fa hatramin'ny radio avo no tafihan'ny bibikely sy ny aretina. Oka rangaty marina. Mila manaraka amin'ny fepetran'ny fanadiovana ihany koa zany ny radio an-drazorza raha izany koa. Oka ralody a, aza miteny mafa mamenatr'olona, ho teneniko mafy mihitsy rabaziny amin'izany ka. Ay, tena mana-talenta kosa bazy fa mahay mikirakira ny lafin'ny teknika amin'ny fampandehanana ny radio. Inona? Zako. Ay. Arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny Ramatoa Zoely Sonirina Honore isika, ary dia faly isika miaraka aminy. Miarahaba tompoko. Miarahaba Fanja, miarahaba ny mpiaino rehetra manerana ny voan-tany. Mahakasika n'inona indray ary ny dinidinika ho zarainao amin'ny mpiaino anio? Mikasika ny lalàna fototra mifehy ny fomba fambolena voajanahary no lazaiko amin'ity androany ity. Misy antony manokana ve nahatonga anao hanao izay loha-hevitra izay? Tena misy satria ny antony. Voalohany indrindra, tsika zao efa miaina amin'ny vanim-potoana farany noho ny tenin'Andriamanitra, dia efa tsy fantatra tsony ny fandehan'ny fotoam-pambolena mifamadibadika be, efa tsy ara-dalàna ohatra ny teo aloha tsony. Kanefa tsika raha te hahazo fambolena tsy mila fanafody simika eo amin'ny tamborontsika, dia tsy maintsy manaraka izay lalàna fototra mifehy fambolena voajanahary io. Ao anatin'izany ny fifantombiasam-boly eo amin'ny tany iray. Tsy maintsy ajaintsika io raha tiantsika ny hahazo vokatra tsara. Manaraka izany tokony ho fantatritsika koa natao hoe voly iray fianakaviana. Manaraka izany
tokony ho fantatritsika koa ny hoe inona no ataoko amin'ity toerana ovileko ity, tany manao ny ity toerana ity. Ao anatin'izany koa ny famafazana voa atao tsara mifanaraka amin'ny fitranga amin'ny volana. Zavatra tsy azo tsiniavina daholo ireo zavatra ny tany saiko ireo. Ao amin'ny Salamo 4:120 dia milaza ny mikasika ny famafazana voa mifanaraka amin'ny volana io. Manana ny fotoana ny Andriamanitra fa itsika zanak'olombelona manko manana aloha tsy mety iain'ny tenin'Andriamanitra matetika dia lasa manaonao foana dia aveo rehefa tsy mety ny atao dia Andriamanitra indray no metsika tsiny. Ka ilaina zany tsika manaraka tsara ny torohevitra avy amin'ny lalàna fototra mifehy fomba fambolena voajanahary. Ia, arak'izay ny tany sainao teo izay ary dia inona no jerentsika voalohany ahafahana manome torohevitra ny mpiaino? Ny omentsika voalohany zany dia ny fisorohana mialoha izay tokony ho fantatra. Ao anatin'izany ny fifidianana ny tany ovolena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Fifidianana ny tany ovolena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Jerena tsara aloha hoe efa nisy volo ve teto amin'ity toerana ity, sao dia misy aretina na betsaka bibikely. Tsy maintsy dorana aloha io toerana io mba hamonoana ny mikroba sy ny atodin'ny bibikely ao amin'ny toerana io. Raha ohatra ka be adratsy ilay izy dia tsy maintsy vonoana dia dorana ihany koa. Raha toerana mora dibo-drano indray dia atao aloha izay ahatonga azy ho azo filena tsara. Izany anefa tsy vita hoe vetivety eo fa mila fiofanana manokana zany fanaovana n'ilay toerana dibo-drano ho tonga tany azo filena tsara izany. Fa hono atopoko dia tsy misy fetraikany amin'ny tany ve ilay fandoroana? Ny fandoroana raha toka nisy biby teo na nisy aretina dia ny fetraikany dia mamono le biby sy le otrika aretina ao anatin'ilay tany fa tsy ny tany ankapobeny korozia. Faharoa manarakarak'izay avy amin'ny alalan'ny fampiasana karazam-boly mahataty aretina. Ilaintsika ihany koa no mahafantatra an'izay zavatra izay. Ilaintsika zany no mahafantatra amin'ny hoe karazana masom-bolo manahoana moa zany ity entiko eto amin'ity tambolika ity. Ny ainga amin'ny fahafantarana zany fa ny zava-maniry matanjaka dia tsy mora andairana aretina. Ka misy karazam-boly mora andairana aretina ka mila mitandrina tsara tsika rehefa mividy masom-boly. Noho izany dia ny fampiasana masom-boly voafantina sy azo antoka tsara ihany ny tokony volena eo amin'ny tany anankiray. Izay vahaolana izay. Raha toka masom-boly tsy fantatra fehiviana ny volenao ao dia tsy maintsy manisy fanafody alohan'ny ambolena azy. Manarakarak'izay ny fanaovana araka ny tokony ho izy ny fomba fambolena. Io le ny tenengy teo hoe fanarahana ny diarim-pambolena na fanarahana ny dian'ny volana. Eto amintsika eto Madagasikara manko dia mizara roa ny fitaovam-pambolena. Fanaovana ny volo maharitra toy ny vary sy ny katsaka ary ireo karazam-boatavo isan-karazany. Dia ny volana Aogositra ka hatramin'ny Janoary nefa ny araka ny tenengy tariam-boalohany hoe efa tsy dia mifanaraka tsara amin'izany intsony zany izao ny toetrandro. Fa isika no mila mahay malala tsara fotsiny ny lalàna fototra mifehan'io fambolena voajanahary io. Dia ny fanaovana volo tsy maharitra indray zany toy ny karazana legioma rehetra dia ny volana febroary ka hatramin'ny jolay. Fa rehefa ohatra isika ka mahafehy an'ireo le lalàna fototra ireo dia tsy dia ifendrotraina be loatra zany eo amin'ny aretina sy ny bibikely izay misy amin'ny volontsika. Azahoana tombony mihitsy zany ny fambolena ara-potoana takin'ny volo tsirairay. Tena azahoana tombontsoa lehibe dia lehibe mihitsy satria rehefa arahanao tsara ny zavatra takiny dia manome vokatra tsara ho anao koa izy rehefa avy eo. Sady lasa fiarovana amin'ny bibikely sy ny aretina zany ny fanarahana an'ireo fipetra takin'ny fambolena ireo. Tena izay marina mihitsy. Dia manarakarak'izay fanarahana ny karazam-pambolena manaraka ny dian'ny volana efa le ny tenengy tamin'ny voalohany ihany. Misy fetraikany be dia be ao amin'ny voly ny fanaovana tsirambina ny fanarahana ny dian'ny volana io indrindra fa eo amin'ny firongatry ny bibikely dia lasa mahatonga aretina tsy fidiny avy eo eo amin'ny tanimbolontsika ilay izy. Ary ankoatr'izay koa ve mbola misy torohevitra hafa?
dia manarakarak'izay a mifitrojakojana ny tanimboly a sy ny voly izany hoe le zavatra kapobeany tokony ho fantatritsika malaky aloha izany no lazaiko amin'ny androany. Mila fikarakarana mialoha ny tanimboly, ao anatin'izany a fiasana azy ray volana mialoha ny ambolentsika. Aza matiny hoe fa milatsaka ity ny orana dia voavoasako androany ny tany dia rapitso aho dia ndiam-boly, fa tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny fambolenao iny rehefa avy eo, fa aleo asaina ray volana mialoha dia avy eo ianao milamina tsara rehefa mamboly a mioty vokatra tsara koa ianao avy eo. Ny fanadiovana ny sisim-boly a mba tsy hisy lobolobo, io koa indraindray ataontsika tsy rambana. Finaritra mamboly eo tam-boly nefa ny eny amin'ny sisim-boly a dia ahatra be fotsiny, dia iny a mitondra aretina na mitondra bibikely. Ny tondraka atao viara-dalàna tsara rehefa mamboly ianao, satria arakaraka ny voly io, misy a mila rano betsaka, misy a tsy dia mila rano loatra, ka raha vao mifandiso ireo a dia efa miteraka bibikely a sy aretina ihany koa avy eo. Ny fihevana azy isaky ny misy ahatra dia tena ilaina, satria raha madio ny tany a eo akaiky ny fotoboly ka tsy misy ahidratsy dia tsy mahita ravi-maitso ametrahany eny antsojiny tsony a no reny be mpangaraka. Ny fihevona ny voly koa dia tsy azo ataontsika ambanin-javatra, mba tsy ho rendrika loatra izy a no sady manome rivotra iainany fotony ka azahoan'ilay voly mitombo tsara. Ny fanomezana fanampin-tsakafo ny voly amin'ny alalan'ny ranonjezika natoraly izay nokarakaraina manokana koa dia iny efa tsy tokony adinitsika, fa ho an'izay efa zatra mpiaino AWR dia efa tokony tsy atoro an'izay tsony io ranonjezika natoraly io a dia tena ilaintsika io. Manarak'izay a mifampivadiam-boly a eo amin'ny toerana iray. Ny akamaroan'ny mpamboly manko dia tsy mahafantatra fa manana fianakaviana ny karazam-boly tsirairay, ka dia volena miaraka eo amin'ny tam-boly eny daholo a izay mahafinaritra ny maso. Misy voly miara-mientana ka mahay miaraka tsara. Ohatra, laisoso voatabia, mifanampy izy ireo amin'ny biby mihinana azy. Misy ohatra anankiray ndrety, pitipoasy salady, tsy mahay miaraka ireo, ka tena ilaina ny mahafantatra ny lisitry ny fianakavian'ny voly tsirairay a mbola ataontsika fiofanana manokana koa io. Ny fifantombiasam-boly a eo amin'ny toerana iray, anisan'ny fiarovana manan-danja eo amin'ny voly ihany koa ny fahafantarana ny fahaizana ny fifantombiasam-boly a eo amin'ny toerana iray. Ohatra, raha voly mamody a dia dimbiasana voly mandravina indray avy eo. Dia manarakarak'izay a, izay tsy ambanin-javatra dia ny fitondrantsika zezika eo amin'io tany hovolentsika io. Ny karazan-jezika izay atao eo amin'ny voly a dia antoka iray lehibe, mety ahatonga na tsy ahatonga ny aretina na bibikely a eo amin'ny voly izay atao. Raha zezikombo-mando ny tonga eo dia atao eo amin'ny voly dia vetivety dia tonga ny sakivy hihinana azy a amin'ny fakany voly a izay volenao ao. Ny zezika kisoa, bitro, akoho ny hinana provandy masika be indray ireny a, ka tsy dia tsara izany a ataontsika ny tanimboly. Eny ary, misaotra indrindra tompoko tamin'ny toromarika rehetra izay nomenao teo izay. Noho ny fotoana manapetra dia hijanona eto aloha ny resadresaka, nefa mbola ho toizantsika ny dinidinika amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Fa manentana antsika tsirairay avy kosa izay mandre ny fandaharana hanao fampiarana mahakasika ny fambolena, dia hitahantsika rehetra ny layraintsika any an-danitra. Hatreto relohany androany namanao naharitiana noho ny sahana ny lafin'ny teknika, fanjaniana kosa nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto amin'ny manaraka indray ary. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana.
tari-dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. mitoy ny fandalinana ny bokin'ny Efesianina, miaraba sady manasanao atratra amin'ny farany kalebandretsikivy mpiara-mianatra aminao. Ny lohateny hodinitsika anio dia manao hoe iray ao amin'ny Kristy. Eo am-panazavan'i Paoly ilay lohaheviny momba ny firaisan'ny fiangonana dia inona no ampiarahany amin'ilay teny hoe iray izay naveriny impito. Inona ny tanjony amin'izany fitanisany izany? Andeo vakintsika ny Efesianina 5:4-5. Efesianina 5:4-5. Iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary eo amin'izy rehetra. Miendrika tononkalo ny fitanisana ataon'ny Paoly ary mety misy ifandraisany amin'ny hira momba ny fanekemponoana tany Efesosy izany. Manomboka amin'ireto iray anankiroa reto ny fitanisana dia ny hoe iray ny tena ary iray ny fanahy. Ny iray fahatelo dia ao amin'ny hoe fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Avy eo dia miampisinga telo ny fitanisana dia ny hoe iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Dia izao no amaranany azy ao amin'ny fanazavana momba an'Andriamanitra hoe iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary eo amin'izy rehetra. Inona no afatra ampitain'ny Paoly amin'ny alalan'io fanoritsoritany an'Andriamanitra ray amin'ny endrika tononkalo? Andriamanitra ny mpahary amin'ny maharainy rehetra azy. Ny toy n'ilay fehezanteny dia milazalaza ny fifandraisan'Andriamanitra amin'izy rehetra izay nohariany rehefa avy nahary izao tontolo izao izy. Ambaran'ny Paoly mazava eto ny fahambonian'Andriamanitra, ny fanapahany zavatra rehetra ary ny fiasany ao anatintsika sy amin'ny alalantsika. Mario tsara reto hevitra roa momba ny firaisany reto. Voalohany, fahamarinana ara-panahy miorina amin'ny iray miisa 7 voatanisa teo ny firaisana izay mila amafisina. Faharoa, mitaky ny zotom-potsika anolokolo sy ampitombo azy izany. Hitomany matetika isika noho ny tsy fahombiazantsika eo am-panatanterahany io firaisana io. Kanefa na dia eo azy izany tsy fahombiazana izany dia tokony hifaly isika noho ny asan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy izay mampiray ny fiangonana ary faly noho ilay fahamarinana momba ny maha iray ny fanahy. Anome hery antsika izany eo am-panohizana ilay asa mafy ho fampandrosoana ny firaisana miaraka amin'ny farisendahatra vaovao fa ny asan'Andriamanitra no ataontsika amin'izany. Ry mpiara-mianatra namana, manantitrantitra ny firaisana ny Efesianina 5:4-5 izay novakintsika tamin'izao fianarana izao. Nosaratsarahan'ny fahotana ny zavatra rehetra. Anisan'izany ny firaisantsika amin'Andriamanitra. Inona nefa ny vokatra izany? Fahafatesana, faharavana. Nantsony isika kristianina hiverina ao amin'ny firaisana amin'Andriamanitra sy amintsika samy isika. Hatreo ny fiarantsika mianatra androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kalebandretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.